ao amin'izay ry jerentsika ny fanaovan'i Jesosy Kristy mpianatra. Ahoana zany manao mpianatra zany rehefa Jesosy Kristy manao mpianatra? Matetika mieritreritsika hoe nitory tamin'ny vahoaka tokoa izy, fa efa voamarika eo ve fa rehefa mitory amin'ny vahoaka Kristy dia tsy voatantara ny zavatra toriany. Zay fotsiny hoe nampianatra zavatra maro azy izy. Ny anitantsika amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy ao anaty Baiboly dia rehefa manao fanoharana izy. Fanoharana ihany ny tao. Fa ny ankoatr'izay dia teny fotsiny izy hoe nampianatra zavatra maro ny vahoaka izy. Fa ny mpianany ihany ny tena nampianarana. Efa tsikaritra ve zany? Ny mpianany ihany ny ampianarana. Ohatra anankiray, toriteny teo an-tendrombohitra, Sermon sur la montagne, Matthieu 5:1-7. Mba hitanao ve ao amin'ny andiny voalohany amin'ny 5 io? Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Dia eo ianao zao mieritreritra hoe toriteny eo an-tendrombohitra ho an'ny vahoaka io. Fa vakio tsara. Rehefa nipetraka izy dia nanantona azy ny mpianany dia nanomboka ny teny izy ka nampianatra azy ireo. Kaikay le hoe sambatra n'izao efa renareo tamin'ny raza, za kosa milaza aminareo hoe zao aza manazy hoanina sy hotafiana ka tsao fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana ho an'ny mpianatra kay reny, fa tsy ho an'ny vahoaka. Tanao ny mpianatra. Matthieu 7:7. Mandroso tompoko. Matthieu 7:7. Fanoharana ny lazany Jesosy izany zavatra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy no lazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana ny ampamafy io Engy ampamafy izy dia namafy dia sasa voafafy teny amoron-dalana, sasa voafafy teny amin'ny vato, sasa voafafy teny amin'ny tsilo, sasa voafafy teny amin'ny tany-tsara. Fanoharana ihany zavatra lazany Jesosy Kristy amin'ny vahoaka. Dia rehefa tonga amin'ny andininy 9:30 eo ambany kely io, dia ozy izy rehefa avy napody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano ary nanantona azy ny mpianany dia niteny hoe mba lazaonay ny hevitra ny fanoharana ny amin'ny tsy farifary tany an-tanimbary. Dia fanoharana ny tenen'ny vahoaka fa ny hevitra ny fanoharana ny mpianatra ihany no lazany an'io. Azonareo mba zava-dehibe an'ilay mpianatra. Eo ilay vahoaka fa ny mpianany ny tena nampianarina. Ary amin'ireo mpianatra reo azy dia mbola nisy amin'ny Petera, Jakoba, John le miaraka amin'ny manokana. Nahita azy niova tare le rehefa nivavaka teo amin'ny Getsemane izy dia ireo miaraka aminy. Ireo zany mbola mahazo zavatra mihoatra n'olay 7 lahy. Zay le mpianatra. Ireo zany akaikena azy kokoa. Ny atao hoe mpianatra dia olona akaikenao kokoa. Ireo tena akaikena azy kokoa. Ary ny tena hitantsika firesaka Jesosy Kristy rehefa mitory izy dia tête à tête foana. Resaka amin'ny olona tsirairay foana izy. Vehivavy Samaritana, Nikodemosy, Lazarosy, le tovolahy mpanan-karena, i Zakaiosy. Azitsika zay. Zany atao hoe manao mpianatra. Seul. Zay ny atao hoe manao mpianatra. Ary ny zava-dehibe raha te hanao mpianatra ianao dia zao nandany fotoana tamin'ny mpianany Jesosy Kristy. Tena nareo no nandany iny fotoana. Betsaka. Nandany fotoana tamin'ny mpianany izy. Tory tamin'ny vahoaka izy, nanasitrana amin'ny vahoaka izy fa ny mpianany nandany iny fotoana kokoa. Zay ny Jesosy Kristy. Ohatr'izao zany ny fanaovan'i Jesosy Kristy mpianatra. Miasa izy dia mijery ny mpianatra. Miasa izy dia mijery ny mpianatra. Izy manao fahagagana, izy mampianatra, izy manao an'izao resaka amin'ny olona dia mijery ny mpianatra. Dia avy eo mampianatra izy. Mampianatra azy hanao ny asa. Zao fanaovana an'io. Iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy zao. Zao fanaovana an'io. Dia ampianariny ny mpianatra hanao zavatra. Satria izay ilay manao mpianatra ozy isitsika. Olona mifikitra amina maître iray mba hitrandraka amin'ny fampianarana teorika sy pratika. Zava-dehibe teorika sy pratika. Mampianatra azy hanao asa izy dia avy eo izy miara-miasa amin'ny mpianany.
miaraka mpianana eny izy de miara-miasa mpianana amin'ny fotoana rehetra de miara-miasa mpianana izy de farany izy amin'izay ny atao hoe mpianatra ozy itsika de le olona miaraka amin'i Jesosy Kristy mandramaty hatramin'ny fahafatesana ary irahany itoriteny de naniraka mpianany amin'izay izy avy hoe ny irahany tsiroro nandeha hitory reny mpianany reny ratsika zay ny fomba fiasan'i Jesosy Kristy miasa izy de mijery fotsiny mpianatra aloha avy eo izy mampianatra izy hoe zao ny fanaovana azy de avy eo izy miara-miasa mpianany de amin'ny farany irahany amin'izay mpianatra de lasa izy de omeny ny fanahy masina de mpianatra amin'izay manao ny zavatra rehefa avy eo zay ny fanaovan'i Jesosy Kristy mpianatra ahoana hitanareo jaona toko fafito ambin'ny folo andiny faefatra izaho efa nakalazanao tety ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ataoko fa kazy ve tsika inona le asa tenain'i Jesosy Kristy eto tsy le asa mpamonjeny eo amin'ny azy fijaliana akory satria mbola jaona toko fafito ambin'ny folo ty ao toko faharoapolo izy vao maty toko fahasivy ambin'ny folo plutôt novonona izy ty fafito ambin'ny folo mivavaka ao amin'ny mpianatra izy eto nefa izy efa miteny hoe vitako ny asa nampanaovinao fa inona le asa vita manao mpianatra hitanao ve zany manao mpianatra ny dikan'io andiny fahenina nasehoky tamin'ny olona zay nomenao avy tamin'izao tontolo zao ny anaranao misy olona zany eo amin'izao tontolo zao de reo olona amin'izao tontolo zao reo nisy nalain'Andriamanitra de nomeny an'i Jesosy Kristy de nasehoany azy ny anaran'Andriamanitra anao reny ka nomenao ary nitandrema ny teninao ny mpianatra de an'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy de lasa mitandrina ny tenin'ny Kristy tenin'Andriamanitra mangataka ho azy tsy mangataka ho an'izao tontolo zao fa ho an'izay nomenao satria anao izy ny mpianatra Jesosy Kristy zany tsy an'i Jesosy Kristy fa an'Andriamanitra de reo no entiny ambavaka ao tsika misy dikany daholo zany rehefa avy eo satria ny mpianatra ao zany tsy mpianatra ao fa mpianatra Kristy fa mpianatra ao satria ianao manao mpianatra azy daholo hoe jerentsika ny Paoly ahoana indray ny Paoly ohatra anankiray Marka Paoly tena mifidy Marka ndao hoe tsika Marka tamin'ny diany voalohany dimissionnaire amin'ny voalohany de niaraka tamin'izy Marka kozay amin'ny Barnabasy fa nisy fotoany Marka neverin'ny Paoly hoe tsy mahatoky satria nijanona tamin'ny toerana anankiray Marka fa tsy nanaraka andry zareo de tezitry Paoly hoe tena tsy fidèle ty Marka ty de nandeha ny dimissionnaire fandroany de ozy izy Barnabasy hoe ndao hoe tsika Marka de ozy izy Paoly za tsy mitondra an'io intsony za tsy hanao an'io mpianatra fa io tsy fidèle io tsy mahatoky io de niady izy roa lahy de saraka mihitsy izy roa lahy noho Marka ane nampisaraka an'izy Barnabasy de rehefa taty aoriana de hitatsika fa hita amin'ny Paoly indray hoe mahatoky Marka de niraisiny ihany de lasa mpianatra Paoly ihany Marka avy eo taty aoriana zay satria ilainy zay hoe mahatoky zay misy dikany daholo zavatra teneniko rehetra ilainy zay dia tsy ny olona rehetra no mety atao mpianatra hitatsika hoe inona ny fepetra ilaina mampianatra efa hitatsika le dimy fa alohan'ny atonga nino mpianatra ao inona misy fepetra ilaina tsy ny olona rehetra no mety atao mpianatra satria raha mijerytsika fa neneny Jesosy Kristy ary 12 fotsiny mpianatra nandritra ny telo taona nefa ny ray am'ireo mbola nanondrana ihany efa Jesosy zao hoe maître anao ranga mbola manondrana ihany ianao ary io tsy maintsy misy zany aza matahotra nareo fa tsy maintsy misy io fa ny tsara alao mifidy mpianatra ety aloha de ny voalohany zany de efa vidina ny mpianatra ity le principe izay ne dikty moty faharoa toko faharoa andiny faharoa zay zavatra renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro de atolorin'ny olona mahatoky zay ampianatra ny sasany ko zay ny atao hoe manao mpianatra Paoly miresaka amin'ny Timoty zay reny Paoly tamin'ny Timoty de atolorin'ny olona mahatoky Timoty indray mampianatra ny olona mahatoky de le olona mahatoky indray mampianatra ny sasany fatatsika fa Paoly no nifidy an'i Timoty ho mpianany hitatsika eo zay rehefa avy eo Paoly nifidy an'i Timoty ho mpianany de le hoe renao tamiko
eo zany mametraka le izy io tena relation personnel ohatran' Jesosy Kristy sy vehivavy Samaritana, ohatran' Jesosy Kristy sy Nicodémos, ohatran' Jesosy Kristy sy Pierre, i Jacoba, i John. Fifandraisana akaikokotr' zao renao tamiko ianao za. Fa le izy na izany ara dia hoe teo anatrehan'ny vavolombelona maro, zany hoe tsy ataonao any mitakotako akory. Fa hitany rehetra ny fampianarana nataonao, hitany rehetra ny fiainanao, hitany rehetra ny finamananareo, hitany rehetra ny fifandraisanareo. Zay le hoe teo anatrehan'ny vavolombelona maro. Ny fampianarana sy ny toetra zany, ny fiaraha-miasa, hitany rehetra izany rehetrarehetra zany. Manengakegna antsika efa jereo ao anatin'le boky le izy rehefa avy ao. Dia mepita trano io. Paoly, Timoty, mahatoky, dia mampianatra ny sasany hafa ihany koa. Dia eto zany mametraka le hoe inona le fepetra anankiray atonga le olona ho mpianatra, ny fepetra anankiray atonga le olona mpianatra dia mila mpianatra, olona fidèle aloha le olona. Mila hitanao ny fidélité an'le olona hoe mahatoky ve io olona io. Satria jereo tsara le zavatra takina avy eo, miaritra ny mafy amiko ianao. Le Jesosy ty hoa dia mahakamo. Zao nefa fiteny hoe raisy Jesosy dia ho mpanan-karenina ianao, miresy Jesosy dia vada olo ny olonanao rehetra, raisy Jesosy dia milamina ny fiainanao. Ny anazy hoe miaritra ny mafy amiko ianao. Miaritra ny mafy amiko. Tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. Mpianatra zany dia tahaka ny miaramila ny Kristy Jesosy. Dia ty le zava-dehibe andrasana ilainan'le fahatokiana, ilainan'le fidélité. Ao mianatra teny gasy kely, gasy mahay mamaky baiboly. Rehefa hoe mahatoky, misy ha dia fidèle ndikan'izay. Fahatokiana, fidélité. Fa rehefa hoe mahatoky tsisy mahatoky dia zay ny hoe avoir confiance. Rehefa mahatoky ianao dia aza asiana hasitra ny fifandraisantsika. Fa raha mahatoky ianao dia asio hasitra. Zay le izy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena am'raharan'izao fiainan'izao raha te hafaly zay efa mifidy azo miaramila izy. Zany atao hoe miaramila. Tsy maningo tena amin'ny fiainan'izao tontolo zao. Fiainao rehefa maningo tena amin'ny fiainan'izao tontolo zao dia lasa velivelesinao fekibo ny olona. Dia lasa lazainao fa 18 ianao mandray an'izao sy zao. Nefa anao makany 18. No, ny miaramila dia tsy maningo tena amin'ny raharan'izao tontolo zao raha te hafaly zay efa mifidy azo miaramila izy. Ka raha ianao mpianatra dia tsy maningo tena amin'ny raharan'izao tontolo zao fa mahatoky amin'iny asa ny antsonanao iny. Zay ny fepetra. Dia raisitsika amin'izay tantaran'i Paoly satria ahoana le fanaovan'i Paoly mpianatra. I Paoly fideny Timoty, asan'ny apôstôly toko 2 le hitantsika an'izay. Dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty. Hitanareo, Timoty efa mpianatra satria efa converti izy tamin'ny zanaka vehivavy Joselino, mamany sy Ionika bebeany. Efa converti izy, tsy Paoly nitory azy, fa efa mpianatra izy. Fa io mpianatra io nefa tsara laza teo amin'ny rahalatany Listra sy Ikonômy. Mahatoky io zany. Ka tiany Paoly hoentiny miaraka aminy izy dia nalaina izy ka noforany noho ny jiosy tany amin'izany tany izany satria fantatra izy rehetra fa jentilisa rainy. Dia nataony lasa mpianatra Paoly i Timoty. Zay ny fandehany. Dia nampianatra ny Timoty Paoly. Tatsika fampianaran'ny Paoly any Timoty be dia be mihitsiny dia niara-niaina, niara-niasa tamin'ny Timoty Paoly. Niaraka foana ry zareo. Dia be dia be ao anaty baiboly rehefa manoratra Paoly dia hoe Paoly sy Timoty rahalahy mamangy ny fiangonana ty ananina na ty ananina. Satria miara-miaina, miaraka foana ireo, miara-miasa. Timoty 2:7 sy 10. Fa ianao kosa, manoratra ho an'ny Timoty Paoly eto ianao kosa dia fa nanaraka tsara ny fampianarana. Hitanareo? Fa ny atao hoe manao mpianatra tsy manaraka fampianarana fotsiny. Tsy nareo rehetra zany mpianatra. Misy mpianatra maromaro eto, fa tsy nareo rehetra ny mpianatra. Satria ny mpianatra tsy manaraka fampianarana ty amin'ny gasy MMB isaky ny sabotsy voalohany fotsiny, fa maninona koa? Nanaraka tsara ny fitondrantenako. Nanaraka tsara ny fisainako. Hatramin'ny fisainan'ny Paoly zany dia araka Timoty zay mampianatra Paoly an'ny Timoty. Nanaraka tsara ny fihinoko.
nanaraka tsara amin'ny pasiansako faharipoko, nanaraka tsara amin'ny fitiavako hitanao mihitsy hoe ohatr' zao Paoly rehefa ty, ohatr' zao Paoly rehefa tezitra, nanaraka tsara ny faharetako, persévéransako, nanaraka tsara ny nanenjehana, hitanao daholo zay fahoriana nanjoana tany Etiopia, tany Ekonoma, tany Listra, inona ny fanenjehana zay tena retako nefa ny tompona nafaka tamin'ireny rehetra ireny. Ny atao hoe mpianatra zany a dia olona miaraka aminao a, mahita an'ireo, mahita ny fampianaranao, mahita ny fitondrantenanao, mahita ny fisainanao, mahita ny finoanao, mahita ny fahariponao, mahita ny fitiavanao, mahita ny faharetanao, mahita ny fanenjehananao, mahita ny fahorianao. Zay ny atao hoe mpianatra. Olona mifikitra amin'ny maître iray mba hitrandraka amin'ny fampianarana teorika sy pratika. Zay. Ary zay le tenenina hoe manaova mpianatra, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy ohatr'izany izy. Dia fa manaraka naniraka azy Paoly. Zay indrindra tonga Jesosy Kristy naniraka, mandehana ataovy mpianatra. Efa avy niaraka dia irahany amin'izay. Korintiana voalohany 4:7-7. Noho izany dia nirahako any aminareo Timoty. Hitanareo fa nirahany Timoty. Nirahako any aminareo Timoty, zanako malalako. Io le condition. Mahatoky ao amin'ny tompo. Io le condition. Koa izy no ampatsiaro anareo ny fomba mpiainako. Zay le hoe mitrandraka zavatra teorika sy pratika. Fomba mpiainako rehetra ao amin'ny Kristy. Tahaka ny teorika nampianariko amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Manana an'izany ve ianao? Efa nanao mpianatra ve ianao? Manao mpianatra ve ianao? Manana an'izany, mahita an'izany ve ilay olona?